Tapitra indray aloha izany ny fifaninanana iny fa anisan'ny nihinana marika ny taranja baolina lavalava ihany koa tamin'izao faran'ny herinandro izao ny fanatanteran'izy ireo ny Fionnambe na ny Assemblée Générale Ordinaire izany izay nametrahana ny fatokisana indray ho an'ny ekipa mpitantana ny fédération. Ny fananiny tokoa namanamboladina no namarana ny fédération ny fandaharam-potoana no hoan'ny tompilalaovana 13 mialoha iny filalao famarana dia niatrika izay fivoriam-be ara-potoana izay zareo tao amin'ny fédération miaraka amin'ireo legiparitra mbola nahazo ny fitokisana 100 tamin'ireo legiparitra ny fédération malagasy tarihany Andriamatoa Marcel Rakotomalala. Mbola nahazo ny fitokisana tamin'ireo legiparitra indray ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava izay tarihany Andriamatoa Marcel Rakotomalala taoriny ny fivoriam-be izay nataon'izy ireo tamin'ity maraina ity. Legiparitra 13 tamin'ireo 20 tonga no afaka nanome ny kitusy ho an'ny fédération. 13 tamin'ireo 13 nandatsabato ary dia mbola samy manome izay fitokisana ho an'ny fédération izay. Eto dia zavatra nolazaiko tao anatin'ny fivoriana teo iny ihany nolazaiko hoe ny fanomezana kitisy amiko dia dika fa fatokisana ary ankoatran'ny fatokisana dia tokony hiara-iasa zany hoe miara-miezaka zany anatsara sy ampandrosony ny rugby malagasy zay zany tena dika ny fanomezana kitisy 100% iny amiko. Isan'ny napetraka ireo legiparitra niraisan'izy ireo ny olana materiel eo ihany koa ny resaka serasera fifandraisana amin'izy ireo sy ny resaka fanampinana subvention zany inona ny azon'ny fédération ambara amin'izay etaentan'ireo legiparitra zay. Ny resaka subvention ngambany dia io tena miankina amin'izay tebolan'ny fédération ihany io ary eto angambany dia efa miteny mihitsy ngambany hoe raha misy ngambany fédération manome subvention legiparitra zany dia ny fédération malagasy ny rugby no voalohany ary tena manao zay fara heriny mihitsy zany ny fédération fanomezana subvention ny legiparitra na ara-boly zany na ara-materiel fa miankina foana io amin'ny zavatra eo am-pelantanana zany no afahana mampiakatra sy mampitombo reny subvention reny zany ary ny zay moa no nahatonga ny tao anaty fivoriana hoe no miezaka zany fédération no facilitateur na fangatahana sponsor ho an'ireo any amin'ny legiparitra ireo indrindrandrindra eo anivon'ireo anina étatique zany ana décentralisé zany. Araka ny nambaran'ny filohan'ny fédération ihany dia tsy maintsy isy ny fivoriam-be tsy ara-potoana mialohan'ny fidinan'ny tompontakany Afrika izay atao eto amintsika amin'ny volana Jona amahana ny olana rehetra any amin'ireo faritra amin'ny taranja baolina lavalava ity.